Faly miarabantsika rehetrarehetra indray an. Araka ny titre izay nataoko teo io an, dia misy resaka fitsarana kely tsika. Misy fitoriana izay napetraky ny vadiny contre ny lalaty, vadiny teo aloha moa izany an, andrendre tonga arivo contre ny lalaty Rakotondrazafy an, mikasika fikasana hamono ho faty ary everiko angamba fa mikasika an'le horonan-peo izay hitantsika teto amin'ny Facebook iny an, mikasika an'le hoe mort au rat sy le tentative d'empoisonnement, hoe maninona raha pozinina na maninona raha asiana omena asidra. Reny zavatra reny zany an dia azo raisina ihany hoe ho tentative de meurtre. Fa eto zany tsika miandro hoe andray fepetra ve ny fitsarana, sa ilaza fa sa hoe arirarira ny fitsarana satria moa olo eo amin'ny fitondrana no misy mitory. Dia asa raha anao ny juge d'instruction izay nametrahana ny fitoriana. Tena zavakely fotsiny an'ilay procédure zany hoe plainte avec constitution de partie civile no napetraky ny mpitory. Dia izay plainte avec constitution de partie civile izay dia fanerena ny doyen des juges hanokatra enquête rehefa avy nahazo classement sans suite tany amin'ny parquet. Raha ohatra zany mametraka ny plainte avec constitution de partie civile io ny avocat ny mpitory dia normalement tsy maintsy manao ouverture d'enquête ny doyen. Raha hitany fa misy proof hoentin'ny mpitory. Afaka manao ihany koa nefa ny parquet hoe refus d'informer na manday izy zany hoe réquisition au fin de refus d'informer, hoe tsy manaiky izy zany nanaovana ny fanenjehana, dia afaka mihoatra an'izay ny doyen des juges d'instruction dia manao ny enquête ihany. Fa eto zany tiako tenenina hoe malaza be mihitsy tato ato ny fitsarana, manomboka hatrany amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny PAC izay nisambotra ny sénateur teo aloha Olga Ramanatsoa. Eo ihany koa ny fisamborana ny chef de région tany Diego dia izao indray zany hoe inona no hitranga ho an'ny lalatina. Tsy afaka hiteny aloha izy zany hoe haute cour de justice no afaka mitsara azy amin'io, afaka manao ny enquête satria ny raha tokantranony dia tsy ao anatiny ataontsika hoe acte lié à l'exercice de ses fonctions de ministre. Dikan'izay dia amin'ny maha-olon-tsotra azy no hitorian'ny vadiny teo aloha azy ho namono olona nanao eloka ny fikasana hamono olona. Dikan'izay zany dia ny tribunal de première instance izay nandraisana ny doyen des juges ihany no manana fahefana manao an'izay enquête izay. Miandry zany tsika hoe anao ny doyen des juges sa tsy anao. Miandry koa zany tsika hoe anao an'izay réquisition au fin d'informer izay ve ny parquet izay fantatsika tsara ny parquet ao Anosy fa dia mandray baiko tanteraka amin'ny fitondrana io. Hitantsika tamin'ireny fitoriana isan-karazany napetraka momba ny nationalité ireny dia nolaviny zareo tanteraka ny fandraisana an'izany fitoriana zany. Dia hitantsika eo zany. Fa tiako ampahafantarina anareo fotsiny fa tsy ny haute cour de justice ny manana fahefana nanao ny enquête io satria acte ao anatin'ny vie privée an'le izy fa tsy ao anatin'ny maha-ministra anazy hoe acte nataony amin'ny maha-ministra azy, amin'ny maha-olon-tsotra azy. Faharoa, rehefa raha ohatra zany hoe ny éthique politika sy ny ataontsika éthique nationale rehefa manandrara eny amin'ny fitsarana ny olona anankiray izay mitana toerana ambony na candidat na toerana anankiray dia mba tsy hapisy interférence na mba hapisy ny fahaleovan-tena ny fitsarana anao an'izany raharaha zany dia tokony
tsy omena toerana zany olo zany ary tokony manaja tena tsy ao anatin'ny ao anatin'izay hoe sphère politika zay ka amin'izao izy zany candidat amin'ny député amin'ny alalan'ny amin'ny anarany Mapara amin'ny anarany Irmara tsy haiko tsony dia ho hitantsika hoe anao an'izay enquête zay ve ny doyen des juges aloha ary anaiky iseho amin'ny doyen des juges ve izy aloha hatreto mbola tsy manana immunité ary raha ohatra ka sanatrian'izany ka lany dia tsy miatra aminy ny immunité maha-parlementaire anazy satria acte efa niseho talohany na député anazy no anenjehana anazy zay zany fa de miandrotsika Rovina Ilalatsiana Rakotondrasafy no voantso atao enquête eny amin'ny doyen des juges tamin'ny fikasana mon'olona amin'ny Morora sy ny Asidra raha olon-tsotra mantsy dia efa ela de ela no efa tokony voasambotra ny olona izay mikasa anao famonoan'olona tahaka ireny fa ity moa zany satria izy ministra akaiky ny fitondrana sady tena akaiky any Andry Rajoelina dia tsy maty manota nefa de tsy eketsika zany fisina olona tsy maty manota zany ao Madagasikara sotra antsika rehetra nanaraka fa de ho toizantsika amin'ny fotoana mamety azy hoe inona ny toy an'io raharaha io